Rasy makalaza ry manome voninahitra ny tompo isika ry havana noho ny amin'izao fotoan-dehibe zao. Efa nitsainantsika ty tamin'ity toeran'ity izy araka amin'ny teny manao hoe tsy misy mahay manatonay ianareo raha tsy efa nitao amin'ny raiko dia ndeha aloha anome voninahitra asika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola mpitomboana mandrakarivantsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra n'Andriamanitra manokana isika noho ny amin'ny fotoan'androany izay mba natokana iaraha ny sapana rehetra miompopo miray saina hitrotram-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina amin'izao alahady ny mpitandrina izao. Dia faly miarabanao dada manoloana ny androany amin'ity alahady ny mpitandrina ity. Andriamanitra le manakare-pahasoavana ambongo sy anafiery anao manoloana ny asa sy ny adidy izay napetraky ny tompo ho aminao. Tsy hamelanao hirery izy fa natanteraka amin'ny teny mandrakariva hoe ombanao mandra-pahatonga ny vatapera nyzao tontolo izao. Dia misaotra. Mbola tony izany fanomeza amboninahitra n'Andriamanitra izany no amakitsika ny Salamo 5:20. Ny Salamo 5:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina, ary eo aorianan'ny Salamo 5:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Idirantsika n'Andriamanitra noho ny fitiavany, ny tantana ny fiainantsika tsirairay avy, noho ny alabe ny asoavany sy ny famindram-pony, nanaovantsika ny hira laharana 2:70. Ny andiny voalohany ihany: Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay, mahery tsara indrindra ka izy no aronay. Salamo 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo izany, amin'ny anaran'i Jesosy.
avia aoka isika iobo ho any jehova, aoka isika anao fifaliana ho an'ny vantolamy famonjena atsika, aoka akeo anatrehny any fiderana isika, aoka aneo fifaliana ho azy any firana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo atanany fitoerana lalina ambonin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy ny nanao azy, ary ny tany izay ny firon'ny tanany. Avia ka aoka iondrika ikoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehany Jehova mpanao atsika. Amen. Jesosy mpanjaka malaza no tompo-mpanjakanay. Endre ny alehibe ny asoavanao tombo, endre ny alehibe ny herinao sy ny famindramponao, mbola nitantananao anay indray tafahoana samatsara etan'izao tepolona masina izao, manondrika ny lohanay izay, manome voninahitra anao, manondrika ny lohanay izay, midera makalaza anao Jesosy satria ten'Andriamanitra be fitiavana ianao. No tantananao ny fiainana tsirairay avy, no vimbinanao ny fiainana tsirairay avy, ka na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra ny fifalianay teo anilanay mandrakariva ianao. Tanteraka ny teninao Jesosy manao hoe ny masoko sy ny foko dia aminao mandrakariva. Misaotra indrindra Jesosy, zany koa aneny mahatonga anay hivory eto Jesosy, ny sapana velona rehetra eto any sany FPV Matanan-drano, miaraka ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao mba hitrotram-bavaka manokana nyzao ray aman-dreny mpitandrinay izao, ray aman-dreny nitaizanay, nikolokolo anay, nanabe anay, nitaridalana sy nanoro hevitra anay, na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra, lalana ny diavina atao anatin'ny fikambanana, mbola teo foana izy Jesosy. Solitenanao, ambasadornao, zay isaoranay anao manokana satria tsapanay dia tsapanay tokoa, fa tena niroborobo ny sapana rehetra. Fa na dia nandalo olana sy ady aza indraindray, na teo aza ny tafiodrivotra sy ny oram-baratra, tao anatin'ny fampahirezana zay nitorohevitra ny men'ny ray aman-dreny, dia ohatran'ny sindy zany rehetra izany ka lasa zary masiandro mibalika mangany lanitra satria manana finoana, nanana fanantenana, satria mbola velona tokoa ianao araka ny teninao hoe tsy miova aho omaly sy ny ary mandrak'izay. Misaotra indrindra Jesosy, indreto ary zay manondrika ny lohana eto amin'ity toeranyity, hiobo ny anaranao, anome voninahitra anao tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina rehetra ny an-danitra any, izay mioby anao tsy mitsahatra na ny minitra na ny segondra, fa zay mba kely vitana eto kosa mba anitra kasitrahanao Jesosy manao hoe masina
masina Jehova tompo maro eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Mbola tsy mipetraka isika. Mialohany iakarany mpanompony ny vice président ny Efisaty Obinandrianina Barjaona hitondra ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra ho fankahirezana antsika, dia mbola ataontsika ny hira laharana 500 ka ny 9 ihany. 500 ny 9 dia hiakatra zany mpanompony zany hitondra ny afatra ho antsika tsiraray avy. Ny teninao rehetra ry tombo te anay no tsy mba manapetra fa to mandrakizay. Sotranao zahay satria fotoana androany ho an'ny ray aman-dreninay, kanefa ianao koa Jesosy tsy manadiny fa mbola manome ny teninao. Izay rehetra nampianarin'izao ray aman-dreny izao, eto zahay Jesosy mitera sy mankalaza anao. Faly ny fonay, miaino ny teninao, manaraka ny teninao amin'ny alalan'izao ray aman-dreny izao. Androany Jesosy, zahay indray no miteny. Angataka aminao Jesosy satria ianao ny tompon'ny teny, dia mitenena araka ny fombanao fa miaino zahay mpanomponao. Sotra Jesosy io. Amen. Petraka isika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, miarahaba ny dada amin'izao aladiny mpitandrina izao. Raha tsy diso raha tsy ny faraky amin'ny 20 dia ny 12 ny aladiny mpitandrina atrehantsika ity androany ity teto amin'ny FPVM dia ety am-Pendohana. Raha ohatra ka ianao no nomena fitenenana satria ho eo amin'ny dady ianao, dia raha mba omena ianao mba hiteny tokana ho an'ny dady androany, inona no teneninao? Anisa telo dia miara miteny tsika, dia izay teny tokana ho amponao ao no teneninao, fa andramantsika hoe zany ny teny avy any am-potsika rehetrarehetra, satria isika rehetra tsy afaka handalo tsirairay eo amin'ny dada, fa ataontsika miaraka amin'ny teny aloha tsika hoe inona mba teny tokana teneninao amin'ny dady androany amin'ity andro alahady ny tariny ity. Isa 2 telo. Miengo teo zao dada, hotahin'Andriamanitra dada, amerina kely fandroany Isa 2 telo. Hotahin' Jesosy dada. Angamba ny tambarantsika rehetra, tsy hoe iza ny teny azy, fa isika rehetra mitambatra ny hoe tianay ianao ry dada. Zany sa tsy zany? Nda ho ary hitambatritsika miara miteny kely an'izay. Tianay sotra tokoa. Ny ten'Andriamanitra angalatsika fampahirezana sy fampianarana amin'ity androany ity dia izay hitantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy 17. Exodosy 17 manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 17. Pejy 170 raha mitohy ny baibolintsika. Ny ao aorianan'izay dia ny epistily 7 ho an'ny Jaona, nosoratan'i Jaona, manomboka amin'ny andininy 4 ihany. Epistily 7 nosoratan'i Jaona, ny andininy 4. Vakitsika ny Exodosy 17 manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amalekita
ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa: mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha mpitso dia hijoro eo tapon'ny avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy, ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ao tapon'ny avoana. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny zanak'Israely, fa raha nampidininy ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavaty izy roa lahy, ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsapatra. Epistily 4 sokatan'i Jaona ny 4 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako, fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ray masonao, iteninao ny fahamarinana. Zay ny tenin'Andriamanitra isotomantsika lesona androany. Raha mamaky an'ity Exodosy ity isika dia raha mentsika lohevitra dia misy hoe andraikitra. Misy andraikitra 3 ao. Voalohany dia ny an'i Mosesy, ny faharoa dia ny an'i Arona sy Ora, ary ny fahatelo dia ny an'i Josoa. Iny ny andraikitry Mosesy? Mananga tanana miaraka amin'ny tehany, izay ny Mosesy. Ina ny Arona sy Ora? Manohana ny tanan'i Mosesy. Ina ny andraikitry Josoa? Eny an-kianja miady. Ho antsika rehetra tezain-dada manana andraikitra daholo sika reto. Inona amin'ireo anankitelo ireo ny andraikitsika? Mosesy haintsika tsara ny tantaran'i Mosesy, fony mbola vao nirahan'Andriamanitra izy dia tamin'ny voalohany nampitondran'Andriamanitra ny tehany rehefa andeha hanafaka ny zanak'Israely. Haintsika tsara hoe natsipy ny tehana dia nivadika bibilava. Ny faharoa, ny tehana ihany koa ny kapohana ny renirano Nely. Ny tehana ihany koa ny kapohana ny ranomasina dia nisaraka. Eo ambony kely io tenin'Andriamanitra io ny tehana ihany koa ny kapohana ny vatolampy dia nipotra rano. Ary ity hitantsika ety dia ny tehana no atsangan'i Mosesy mba hitondrana ny fandresena ho an'ny zanak'Israely. Ny nametrahan'Andriamanitra ny Mosesy eto dia hanangatanana marika fanarahana ny baikon'Andriamanitra, satria le resaka tehana rehetrarehetra teo baiko nomen'Andriamanitra ho an'ny Mosesy hoe zao no ataovy, zao no ataovy. Dia nampitaina sy nataon'ny Mosesy zany afatra avy amin'Andriamanitra izany. Manangatanana Mosesy, nisy fotoana izy eo reraka, tsy maintsy nitohanana izy. Ny andraikitra faharoa, any Ora sy Arona dia mpanohana any Mosesy, ary mitady ny fomba rehetra hoe tsy ho reraka Mosesy mandra-parivo ny andro. Raha afaka manandra antsika hoe ao an-trano mba hatsangano izao ny tanantsika, manomboka maraina ka mandra-piletika ny masoandro, reraka sa tsy reraka? Reraka ihany, tsy maintsy mila mpanohana zany. Zay ny antom-pisiany Arona sy Ora ao anatin'ity tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana eto ity, izay anohana mba hatanterahany izay le hoe fandresena ho an'ny zanak'Israely zay. Dia tsy maintsy misy ny manana andraikitra ho mpanohana. Ny fahatelo, Josoa. Josoa nitenenan'i Mosesy voalohany hoe hiaditsika amin'ny Amalekita, dia tsy maintsy hidina eny an-kianja zany nareo andeha hiady. Misafidiana miaramila ozy hiaraka aminao fa tsy maintsy miady.
ary ny ady atrehan'ny Josoa dia tena metehitra tanteraka amin'ilay tanan'ny Mosesy mitsangana. Tsy afaka manantena ninino ny Josoa raha vao tsy mitsangana ny tanan'ny Mosesy amin'ny ady izay atrehany. Inona no sotomintsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ity hoe alahady ny mpitandrina ity? Manana an'izao ray aman-dreny izao tsika, manangana ny tanany ho atsika rehetrarehetra mandritry ny taona, tsy maintsy hanangan-tanana indray tady hanome antsika tsodrano amin'ny ady rehetra izay atrehantsika. Inona ny ady rehetra ataontsika? Tady rehefa ataontsika hoe toto-matiera, inona ny problemanao? Resaka fahasalamana, resaka fianarana, resaka asa. Mitadyntsika hoe atsangano ny tananao dady mba hanome tsodrano, asandrato ny vavaka dady mba mitady an'ilay vahaolantsika. Dia manao an'izay ny ray aman-drenintsika ao anatin'ny fiainantsika eto anivon'izao fiangonana izao. Fanontaniana mipetraka hoe afaka ampifamadihana ve ireo andraikitra ireo? Manangan-tanana, manohana, eny an-kianja. Afaka hoe lasa mandeha manohana Mosesy ve i Josoa? Inona no mitranga? Eny an-kianja ny ilaina Josoa. Iarona sy ora ve afaka manangan-tanana hoe reraka Mosesy fa izay ny anangan-tanana? Mitondra fandresena ve izay? Tsy mitondra fa nen'ny Mosesy ihany no nametrahan'Andriamanitra an'izay. Nalamin'Andriamanitra isy ny andraikitsika tsirairay avy. Anjaran'ny ray aman-drenitsika ny manome tsodrano, anjaran'ny tompon'andraikitra amintsika ny manohana, anjara raha mandray eto satria anjaran'ny sampana eny an-kianja. Samy manana ny andraikitsika rehetra. Androanytsika mieritreritra an'izany. Fa rehefa nieritreritra n'ity tenin'Andriamanitra ity dia nandinika hoe ka isika reto ary moa izany na hanohana ny dady. Hanohana ny dady tsika rehetrretra dia inona no mitranga? Ilay izy ka fandresena ho an'isy. Fandresena ho antsika rehefa manohana an'izao ray aman-dreny izao tsika. Satria manino? Rehefa mitsangana ny tanany, izay ilay vavaka ao ataony antsika. Izay ilay tenin'i Jesosy ampitondray antsika iny tanana mitsangana iny, misy teny ampitondrain'Andriamanitra ao antsika, mibebaka tsika, mba handeha amin'ny fahamarinana tsika. Tafiditra ilay ao amin'ny Jaona, ny filazantsara, ny epistily nosoratan'i Jaona 1, ny fifaliana araka ny teneny tamin'ny herin'ny androany dia hoe mandeha araka ny fahamarinana isika. Inona ny fahamarinana? Ilay tenin'Andriamanitra ampitondraina amin'ny pastery eto, mahatonga antsika hibebaka, mahatonga antsika hitory filazantsara ihany koa. Fa ny tandremantsika dia izao: niady amin'iza ny zanak'Israely? Niady amin'ny Amalekita, fa tsy zavatra hafa no ataontsika. Mahatsiaro kely an'izao mantsy fony tamin'ny mbola kely izahay dia tany am-pianarana tamin'ny mbola classe de 5e na 4e tany hoany, dia misy fitolahy eo izay ny mpiara-mianatra. Dia rehefa mianatra moa izany dia nahavariana fa mifampizara mihitsy hoe misy katolika, dia misy Jesosy mamonjy, dia misy adventiste, dia misy protestanta izany. Izay fitolahy eo namana dia mifankahazo, dia mifampiresaka fianarana, mifampitantara fianarana rehetrarehetra eo. Fa indray andro tsy aiza nahazo ilay namana anankiray dia izao no nataony tao: pastera lisa aloha manao mazia. Izay ilay fiteny azy. Fa poto izay tonga dia nisy taminay ireo nandray vozona akanjo anazy. Raikitra ny azy, izy miteny an'lahy fa manao mazia pasteranay. Izaho manao mazia izany nge ilay ty tazona mosoara dia kopakopoka dia lasa mivadika vorombelany. Misy zavatra tazoma dia azo zao. Raikitra ny ahy, tena tontondro misy tamin'izany mbola kely. Sary-piaro tamin'ny pastera fa adsoina ilay fahasahotam-piaro tamin'ny pastera. Ahoana izy lazaina izy fa mpanao mazia? Izay nge vavaka foana izy kalady. Izay makao amin'ny pasteranay foana rehefa miaraba tratry ny taona. Zareo izany efa mare an'ilay zavatra mandinika any ao amin'ny bureau pasteranareo misy lavaka be, ao amin'ny trano pasteranareo misy lavaka be. Dia izay ary makao amin'ny pasteranay foana tsisy an'izany, fa ahoana ny tenenareo fa misy an'izany? Raikitra ny ady. Fa tsy izay ilay ady tenen'Andriamanitra amintsika, fa ilay zavatra ampianarin'ny dada antsika hoe tory filazantsara, taonan'ny olona hibebaka. Fa andreo tsika lasa miady aman'olona.
fa ry ady atrentsika ady amin'ny amalekita hitory filazantsara hitaonan'ny olona ho an'i Jesosy. Raha miresaka an'ireo tsampan'iretsika pastera dia ny anyrahany ho azy matetika izay manatanteraka ny tafika masina izay. Rehefa mijery ny sampantsika isan-kalady matetika mandeha manao sorti ary tena zany ny tena fifalian'ny sampana zany hoe andeha hitory filazantsara zany. Isan-kalady raha mijery nareo andeha hivoaka ny sampana somebiseby hoe andeha hitory filazantsara, andeha hitety fiangonana. Rehefa lahady fotsiny eo zany dia matetika RTVM. Fa rehefa hoe hanao tafika masina 10 andro iny mety misy eny an-dalambe iny mety misy eny atsena iny mety misy eny ankalamanjana iny fa tsy voateran'ny fiangonana mitaonan'ny olona ho an'i Jesosy. Ary izay ny tena fifaliana. Ary ny tena mampangasy azy mihitsy dia zao hoe lasa ny olona mandeha tafika masina fa ianao tsy mba nandeha. Tena mangasy azy ianao misy manontany hoe ngasy nandeha rehefa manomboka ny farany volana Jolay eo, volana Aogositra eo, ngasy nandeha. Tena tsy nandeha. Tena malahelo, tena malahelo. Ary zany mandeha tafika masina zany mety betsaka nareo miteny hoe fizahan-tany fa tena raha mitantara aminareo fotsiny hoe raha hiatrika tafika masina ny sampana anankiray, raha resaka toromaso fotsiny raha hiainga ao an-tanàna zao andeha hanao porte à porte, miainga amin'ny 7 na 9 tsy miverina vany raha tsy any amin'ny 5:00 zay zany vao hisakafo atoandro. Vita indray iny dia mbola miatrika an'le ataontsika hoe fideranana ny fitoriana ankira ara-pilazantsara. Tsy matory indray tsy vita indray indra tsy amin'ny ray maraina fa mbola mitory eo. Zay le tena fifaliana le misy olona mibebaka, misy olona tonga manompo an'Andriamanitra vokatr'izay fitoriana izay. Zay le fidinana eny an-kianja. Manontany atsika, tsika zao hitady fandresena, tsika zao hitady an'le fitahiana sy le fitarihan'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka dia hoe sao dia tsy eny an-kianja ianao io? Sao dia mbola tsy eny an-kianja ianao nefa ianao mitady hoe aiza ary zany tena valim-bavaka izany, aiza ary nitsodrano ny dady, aiza ary ny fahamarinan'ilay tenin'Andriamanitra omena antsika rehetrarehetra. Sao dia mbola tsy eny an-kianja ianao? Fotoana izao akanesana eny an-kianja. Satria azadinonao fa zao ray aman-drentsika izao tsy maintsy hanome tsodrano atsika rehetra eto, tsy maintsy mbola hampita ny hafatry Jesosy amintsika eto. Iny le tanana mitsangana hitondra fandresena ho antsika isan-tokantrano, ny fampiarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fiainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra no mitondra fandresena ho antsika. Ny fibebahantsika ny hafatra omen'i Jesosy ireny no mitondra fandresena ho antsika tsirairay avy ao anatin'ny fiainantsika. Araka ny teneniko teo hoe tsika moa aza na dia hanohana an'izao ray aman-dreny izao ny zava-misy iny, mbola tombontsoa antsika ihany le izy. Manohana azy tsika dia avy izy manome antsika an'ilay tanana misandratsy fandresena ho antsika izany. Indray alahady mpitandrina izay tsy tadidiko na tamin'ny taona firy iny miseto pastera dia mihaino tsara hoe ozy pastera hoe ny tena mbo mampalahelo araka izy dia zao ozy izy. Raha misy mpamorokira iray ozy ka tsaroanareo dia no ilay hiran'ny fironena vita namorokira izy 500, 900 arivo dia tadidinareo izy amin'ilay hira ny fironina. Dia ozy data tamin'izay fa zato koa zao ozy inona ny mba hatsiarovanareo aho. Dia ohatrany nandona ny foko kely izay dia ametrahako fanontaniana tsika rehetra. Manana ny zavatra hatsiarovana ny dady tsika sa tsy manana? Na makaiza tsika na anatin'ny toeram-piasana na anatin'ny toeram-pianarana na anatin'ny fianakavianana vao mivavaka fotsiny zany hoe FPVM mampianatra dady zany tonga dia efa fantatra hoe FPVM zany mivavaka izany. Vao ny mivavaka ataon'ny dada rehefa raha mandinika sy mientsara tsika ilay mivavaka eto izy dia rehefa ilay manome voninahitra an'andreo, voninahitra ny aman'Andriamanitra, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, ny andohanay ny hafaranay, tsy maintsy tany sainy foana izay. Dia rehefa mivavaka tsika dia nanino? Namerina an'izay. Rehefa mitory teny dada tsy maintsy asiniana kely foana, tsy maintsy misy tantara kely foana. Rehefa mitory teny tsika nanino daholo?
rehefa nanao tafika masiny tsika nanaty portaporta naizanaiza tady tantara kely foana tsika atserovantsika ny fampianarany dadysa izay dady izay ary raha tsy mivavaka eto tamin'ny nanandranila hely tsika dia mahatsara hoe tsy naheny toroteniny dady tsika mahatsiaro foa tsy maintsy mahatadidy tsika za miteny anareo fa misy olona tsy mivavaka ty amintsika fa rehefa hoe tonga ny fotoanany hoe vavaka mpanala fanadinana herinandro masina dia tsy maintsy makaty mahatsiaro an'lay vavaka ataony dady hoe zay vavaka ho an'ny mpanala fanadinana ataony dady zay zay nankanesany aty tady an'izay herinandro masina tady an'izay zany herinandro masina zany ny fiangonana rehetra taloha tsy dia tena nanao an'izany mandray aman-drenitsika namorona an'izany hoe io alasina ny talatalarbilaka misy zoma asa nanao daholo ny rehetraresaka itsy ary tsy arovantsika azy zany be dia be dady ny zavatra tsy arovana ianao naizanaiza ale ninina atao indrindra fa hoe mivavaka zany la hivavaka rehefa mivavaka dadana mivavaka tsika rehetra manao ilay anakapo hoe sotra Jesosy manao an'izany tsika sa tsy manao vo mivavaka ety dady ohatrany hoe dadana vilantsika mivavaka fa tsika manampitosika fotsiny ary ndray andro ary moa tsika ndray andro tsika rehefa hoe tondra-bavaka amin'ny pastertsika hivavaka ho any dady tsika anahirana tokoa nge ohatry ny ahoana tokoa moa zany ny ao anatin'ny saintsika hoe hidada isan'andro isan'andro izy ao amin'i Jesosy isan'andro isan'andro izy mivavaka amin'i Jesosy eo dia isika amin'izay tondra-bavaka aminazy ohatrany hoe misy olona anankiray direktera dia misy anankiray tanana ankavanany direktera ao aminazy isan'andro dia ianao zany le mpiasa madinika tya hiteny amin'ny direktera hoe ty olo tya ty mpanampy anao tya ty olona tanankavananao tya nefa nizy ary mifagazatra amin'i Jesosy fa zao ty tenin'Andriamanitra eto ty jereo tsara hoe reraka Mosesy mety reraka izy zany sa tsy mety reraka izy satria manino isan'andro tsika rehetra mitaky azy foana mba hanangatanana dia mety reraka izy izay ny ilaina le vavaka sy le fanohanana ataontsika androany amin'ity anankiray andro anankiray ity mila fanohanana avy amintsika dady mila vavaka avy amintsika mba indray mandeha mba hataontsika zany ao anatin'ny fonao ao androany mba hahatonga azy hatanjaka tsy ho reraka hiaritra indray an'ilay tontolo andro hotsika hoe mahiresa dada ela velona ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika amin'izany teny fampahirezana antsika tsiraray avy zany mampatsiaro ny andraikitra sy ny adidy izay tokony ataontsika mba hanohanantsika n'izao ray aman-drenizao mivavaka ho azy tsika androany eto amin'ity toerana ity nefa ihany koa hanohana azy tsy ao amin'ny lafiny ara-bavaka ihany fa eo amin'ny lafiny ara-nofo ihany koa satria mbola olombelona ihany koa ndray aman-dreny mampandiny tena tsika ny afatra sy ny bitsika izay napetraka tamintsika teto androany hoe manahoana tokoa moa za ty inona ny andraikitra mba vitako inona ny asa mba efako manoloana izay toerana mety misy ahy ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny sapana na ao anatin'izay toerana misy anao dia andiny tena isika manoloana izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny hira 8:50 sy 300 8:50 sy 300 herinamako mahanto indro Jesosy tompo ty ilay mpamonjy fenohatra no mitady ny mane ataontsika ny andininy voalohany eo mpipetrahana ihany fa ny andininy fahatelo kosa dia hitsangantsika rehetra. Numi
fahatelo fitsanganana manatona kehitriny vavakisika mame voninahitra anao tokoa izay ry tompo mpanjakanay mame voninahitra anao satria lehibe dia lehibe loatra ny fitiavana tsy takatry ny saina ny famindramponao tena tsy takatry ny saina ny hindra fonao misaotra indrindra Jesosy mbola ahafahanay mandreny teninao indray androany teto amin'ity toerana ty mampandiny tenanay tsiraray avy manoloana ny toerana misy anay nametrahanao anay ato anatin'izao fiangonana izao na ny anatin'ny sapana na zay toerana maro samihafa sehatra fanompona nametrahanao anay inona ny mba vitanay Jesosy inona ny mba vitanay manoloana ny asa zay nametrahanao anay Jesosy inona no vitanay mbola manana fanantenana aminay ve ianao mbola manana fahatokisanao anay ve ianao fa mbola hoefanay Jesosy ny asa zay napetrako taminay amin'izao androm-pahavelomana izao anio Jesosy tonga avy eto amin'ity toerany ty ianao ampatsiahy ny mpanomponao tsirairay avy ny andraiky izay tokony ho sahaniny ny vavaka izay tokony ataony ny adidy izay tokony antsoroany ao anatin'izao azakazaka ny fanompony izao handovana ny fiainana mandrakizay Jesosy manana fanantenana ve zay handray ny santro-boninahitra ny fiainana manana fanantenana ve zay handray le toerana zay efa nomaninao araka amin'ny tenina hoe andehaka anamboatra fitoerana ho anareo ary amin'izay toerako ny toeranareo manana fanantenana ve zay Jesosy raha ijoro eo any vavahadiny lanitra ka mba azo le teny mamy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany tomponao Jesosy miangavy anao manokan'izay ary lalana mandrakarivo zay Jesosy mitsy ho amin'ny lalan'le fananao masiny zay Jesosy amin'ny lalana zay tokony hizoranay ny zavatra zay tokony ataonay na ny tokony hibebanay Jesosy tsy azahoana izany rehetra izany fa fantatray Andriamanitra mamindra fo ianao mamindra fo ianao Jesosy ndreto ny vahoakanao manondrika ny lohanao manondrika ny lohany ankehitriny eto amin'ity toerana ity mivavaka aminao miantoraka aminao mametraka ny fiainany am-pelatananao mangataka ny indra fo sy ny fitiavana avy aminao Jesosy raha marina tsy ary voatanisanay ny zavatra tsy vitanay tsy ary voatanisanay ny fahalemenana ny fahadisoana teo ny azakazaka zay nataonay fa ndraindray nyboriko zay tsy ndraindray fa matetika mihitsy Jesosy ny boriko zay ny vilalany zay tsy nanao ny tsy nantanteraka ny sitrapo sy ny afatra avy aminao saingy fantatray Andriamanitra mamindra fo ianao fa raha anio ianao Jesosy manangana ny tananao androany eto amin'ity toerana ity mba hiteny
amin'ny rainao an-danitra ao manao hoe raha io mamelany elony fa tsy fantandray ataony. Raha manangatanany ianao Jesosy ka hiteny raim-bava eo ankavanana ray manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantandray ataony. Mahatoky azy Jesosy fa hamindra fo dia azo ny famelan-keliko izay tsirairay avy. Mingavy anao aho mba ianao nibitsika eo anatin'ny fony mpanomponao Jesosy, na dia tsy voatanisa ara-ny fahotana sy ny fahalemena, fa teny raim-bava voatonony eto amin'ity toerany ity hoe mindra fonao Jesosy mba angatao. Ianao mivavaka izay mipolotra anatin'ny fony. Enonao zany vavaka zany Jesosy, mino aho fa hidiny ianao ka hamindra fo amin'ny tsirairay avy, ka eteny ankehitriny manao hoe anaka fantatro fa efa diso ianao, fantatro fa tsy tanteraka ianao, saingy anio kosa ny tenenako aminao hoe na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanao no fitsiko tahaka ny ra-pamarina ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza no fitsiko tahaka ny voronondro fotsy androany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, fa tena Andriamanitra mamindra fo ianao. Faly zay, tena faly zay, ka hitotorebika tahaka ny Davida mpanosalamina hoe sambatra ny sy voaverana sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'ireo ary misy mivitaka ny famelanana. Mino an'Andriamanitra raisy tompo manao lanitra sy ny tany ao, mino an' Jesosy Kristy izay nanatontsika, izay nitorotoroan'ny fananasa, nateraky Maria Virjiny, nijalona makoto, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, matika Maria, nitiny tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavan'Andriamanitra Kristy, masina izay niosa, fimbona ny olona masina, nankeko, fiainana maty, fiainana mandrakizay. I Jesosy masoandrona io, ny aizy ny fo lasa tokoa, fa tonga ty anatinay zao ny mazava lehibe. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Petraka ny fiainana. Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, faly miaravanao dada tsara sy ny andro lehibe alahadinao sy ny ankonanao amin'ity androandroany ity. Mbola ho tanterahantsika rehefa avy eo ny fampiarabana ny fandimby, fa zao aloha tsika dia hiarahaba an'ireto mpiara mivavaka amintsika ireto izay manana ny tsingeritaona maro samihafa, misy sivy mianadahy mianaka izy ireo tamin'ity androany ity.
ovakina mpanajana ny anaran'izy ireo andre matoa sy ramatoa isany rambolona hanana roger sy rasoa vololona violety lalao 17 taona ny mariazy rabenarso William 7 taona ramahazo manana 700 Patrick pasteur ramarson nivoarso rasolofa manana zozo sy rakotondra manana anta tsingeritaona ny fanambadiana hortense antiniaina ary fanja arsoa erina miarahabanareo amin'ny tsingeritaonanareo ary na dia ireo tsy nahasoratra ihany koa dia faly miarahabanareo ny fiangonana. Ny fiangonana ny kado tsara indrindra ao atolony anareo dia raiso ny baiboly ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo 20. Salamo 20 dia ny andiny ny 4 izay rahantsika rehetra amaky kado tsara ho atolotrotsika ho an'ireo manana tsingeritaona rehetra na nanoratra na tsy nanoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anome anao araky ny fonao ane izy ary antanteraka ny fisainanao rehetra. Amen. Ndaotsika hitsangana hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Hivavaka isika. Voninahitra aneo anao reriany dia Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, be voninahitra. Tompony fiainanay ary ianao ilay mbola nitaha, nomba ka nanome tsingeritaona ho an'ireo mpanomponao rehetra na nahasoratra na ny tsy nahasoratra. Misaotra Jesosy tsy mahay manampy izahay na dia segondra ray amin'ny fiainanay ara fa mbola ny famindramponao izay ny mbola mahatozy ao anay rehetra. Dia misaotra anao izahay. Misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao ao amin'ny tokantrano nanana ny tsingeritaonany amin'izany jereo mandraikariva ny tokantrano. Ianao nefa nitahiry an'izany tokantrano izany ary angatahanay aminao mbola tehirizy mandraikariva ahifankaty tsara izy ny vady ary ahiaraka mandraikariva amin'ny lalana andeha eo amin'ny fanomponanao. Jereo koa ny mpanomponao, misy ny zaza, misy ny tanora, misy ny efa nahazo taona ampimizara ny fahasoavanao. Rehefa na ny fahendrena avy any aminao ataovy any anatin'ny tsirairay andanany mahay mitondra tena tsara mendrika anao eo amin'ny androm-pahavelomana rehetra ary ataovy tsapanay mandraikariva fa mandalo ny fiainana ety ny ao aminao ihany maharitra mandrakizay dia mba hifaly aminao ny ravoravo aminao zay dia mba homenao mandraikariva zay rehetra iriny ny foninay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany fa mivoninahitra kosa dia ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Andro lehibe tsy ho an'ny eto amin'ny fitandremana tanin'Anandrano ihany fa ho an'ny FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao ny androany. Tsy anontaniana tsony angambany hoe andro inona fa andro inona moa androany ary ndao hoe anontaniana alahady ny mpitandrina, alahady ny dada pasteur Randrenatoandro Jean Joseph sy ny zanaka amanjafiny. Mitodika any aminao izay dada amin'ity androany ity miarahabanao tsy tahaka ny mpitandrina rehetra ny dadantsika fa dada spesial. Dada tsy misy toa azy satria na misy aran'ny fiangonana rehetra eto Madagasikara dia tsika FPVM mbola manana an'ilay ray dada foloa mpanorona an'izany fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara izany. Dada hafa koa, mpitandrina hafa ihany koa satria na dia ao anatin'ny 2 taonany ary dia mbola ilay mpitandrina tsy retirety, tsy misotro ronono araky ny hafa fa ilay mpitandrina mbola miazakazaka mandraikariva manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Lay mpitandrina modely tsy ho an'ny mpitandrina ihany
fa ho an'ny zanany rehetrarehetra amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena ary amin'ny fananarana atsika zanany. Tombony lehibe ho atsika izany a, ka noho izany dada tia andray tanananao daholo zahay, ary na dia ny amin'izao amin'ny folo izao ara misy ny ato ambandriana, misy ny any ambony a, tsy ho vitanay rehetra izany a, fa iombonanay rehetra hiarabananao a, dia anatanteraka hira anankiray izay rehetra hoe tata. Ho tanterahanay izany a, dia andaontsika rehetra hiara hitsangana samy hira amin'ny fotsika, hiarabantsika ny dada amin'izao alahady mpitandrina izao a, sady hitsofantsika rehetra rano anazy. Dada any pasteur Josinay. Atsangany ny tananao dia hitsodrana vaditsika. Lehilahy rehetra falery izahay. Vehivavy rehetra indray amin'ny maraina teo a, efa tonga teto daholy ny entité rehetrarehetra tato anatin'ny sahany FPVM nanatanteraka ny fiampiarabana any dada. Fa izao a izahay eto amin'ny fitandremana tany nanandrano mpiara-mivavaka amin'izao amin'ny folo izao dada dia mitondra ny fanomezana ihany koa avy amin'ny fiangonana mba hoentiny dada sy ny ankonany tsy mavidy zavatra lehibe kory fa amidy voankazo a dia amidy goûter a dia atolotra iampitiavana izany dada
ho an'ny dada amin'izao a fotoana izao avy amin'ny fiangonana iray manontolo. Ho an'ny fiangonana avy any ivelany kosa sy ny sampana dia ho tanterahana rehefa aveo a ny fanolorana ny fanomezana fa miara-mipetraka isika rehetra. Ao ariana ny vavaka izay ho tanterahantsika ho an'ny ray aman-drenitsika dia enontsika foana nahitantsika eny hoe lasa indray dada nandeha ary dada fa androantsika dia hijery ny famotinana ny asa izay ny tanterahany ray aman-drenitsika io a nandritra an'ity taona 2024 ity. Izany rehetra izany a dia hisoratsika be da be a an'Andriamanitra ny nanomeza ny hery tanjaka fahasalamana any dada ka navitany an'izany asa be da be a no tanterahany a teto anivony sahan'ny FPVM izany. Faly amin'izany tsika ary raha mijery an'izany ianao rehefa aveo rehefa voajerinao zany a dia mametra fanontaniana amin'ny tenanao hoe ary za mba ahoana. Inona ilay fanontaniana? Dia rehefa vitsy izay dia samy mametraka fanontaniana dia samy mamaly mangina any am-potsika avy any a isika rehetrarehetra. Isaorantsika be da be a ny teo amin'ny teknisianina ny tao anatin'ny communication a ary ny protocole nanatanteraka an'izany a orona tsary a ny tanterahana tetoa izany. Ndaontsika rehetra hitsangana hivavaka ho an'ny ray aman-drenitsika. Mbola tsy mitsahatra ny midera misaotra manome voninahitra anao izay Jesosy a izay zanaky ny FPVM rehetrarehetra no ny fitiavanao a fikarakaranao a na ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Tsy takatry ny sainay izany fa na inona mety eritreritra izanany rehetrarehetra raha tsy teo ianao Jesosy nanome hery nanome tanjaka nanome fahasalamana nanome ny fanahy mahery avy any aminao any dada tsy toy izao izy ka dia misaotra anao izay rehetra misaotra anao io ary izy io a vavaka ho anazy izay androany. Tehirisy foana eo aminao rakofo ny ranonao naizanaiza leha ninina taonandro na alina Jesosy a le fanahy mahery izay nomenao anazy a tehirisy foana ao aminy. Ameo hery tanjaka mandrakariva ameo fahasalamana ny herin'ny ampotio indray toy ny an'ny voro mahery mba ho dada tanora lalandava no hitanay a miazakazaka eny amin'ny fanomponanao. Matoko izay fa le tanakavana ny fahamarinana ny fantantananao azy hatramin'izay mbola hitantananao anazy foana ary ny tombonandro faela velona hidonginay aminao mihitsy Jesosy a nomenao mihoatra lavitra noho izay nieritreretina ho amin'ny dada. Mivavaka koa izay amin'izao alahady ny mpitandrina izao ho an'ny zanaky dada ny zafy keliny a ireo ny ankohonany. Tehirizy eo aminao reo momba andreo mandrakariva Jesosy a ataovy tsapany mandrakariva fa rehefa niazakazaka nanompo anao ny dadany a dia ny fitahiana ho arotsaka ao a amin'izy ireo a hatramin'ny taranany rehetrarehetra. Ameo mandrakariva anazy ny fahendrena avy any aminao andehanany zanany koa hanompo anao hiazakazaka amin'ny fanarahana anao ary anaraka mandrakariva izay rehetra ho teneninao aminy. Izay zanany rehetrarehetra ara-panahy koa Jesosy a tsy ny ara-panahy ihany eny ny hitsinjovan'ny dadanay fa na ny ara-nofo ara dia mba hampianaro ahijery any dada eo amin'izay rehetra ataonay ho feno fiantriana
ho feno fitiavana, atsoky anao, ho zatra mifampiresaka aminao. Zany no angatanay aminao Jesosy, ka mba eo anilanao mandrakariva izay fa ampianay ny fahasoavanao. Dia mitsotrano ny dady izay fa ny fiadanana ane nomenao azy, fiadanana ane omenao ny zanany, fiadanana ane omenao amin'ny taranany, ary ny fiadananao no andrakotra ny ankohonany ray manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay asanaovanay izany vavaka izany, fa ny voninahitra kosa dia ho anao efa nao hatramin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay sotra Jesosy io. Amen. Mipetraka ny fiangonana izao tsika dia anaraka ny horonan-tsary manamarika ny asa rehetra ny tanterahan'ny dada. Misy ny asa tsy tafiditra ao fa anaraka an'izany ampitiavana isika. Dada Randrianatoandro Jean Joseph, filoha mpanorona ny FPVM maneran-tany. Izy ny lehilahy sady mpamina n'Andriamanitra nataony Jesosy fitaovana hanampy antsika FPVM. 20 taona izy amin'izao fotoana izao ary tena mbola mijoro sy mavitrika tsara manao ny asany tompo. Tanteraka aminy ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny Salamo 3:5 manao hoe ny fahatanoranao mody indray toy ny anovory mahery. Hitantsika fa tena miezaka mihitsy dada Randrianatoandro Jean Joseph manao izay mahafaly sy mampahery ary manoro antsika zana miara-panahy. Tena miezaka izy mitety faritra. Ao ny fanokanana fiangonana maro izay natrehany avokoa izany. Jereo anie na dia tao anatin'izay herintaona izay fotsiny azy. Fanokanana ny fiangonana alakamisy Andranomadio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tompony fahefana rehetrarehetra ety an-tany sy any an-danitra, no anapahanay amin'ny tendrom-bahoaka ary anokananay amin'ity fiangonana ity mba ho an'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay vavahady amin'ny lanitra sady mitsanon'Andriamanitra tena ho azy. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy no anokananay ity takela-bato ity. Teny alasoro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, anokananay amin'ity fiangonana ity Kury vodivorona. Mora rano am-batolampy. Kanana vavao Itaosy, vatolampy famonjena Ambomamory, Ampahitrizina, Ambohitrerana, Tany Folopointy. Sy ireo fanokanana mpiandro maro be. Voatsela-pory zao ny tety go. Na dia lalatsarotra asa lavitra aza no aleha, tena tsy mitaraitana miepaka izy. Any izany asa marobe aniran'i Jesosy azy izany, na ny eto an-toerana na hatrany ampitan-dranomasina. Zao misy spératele piscine, misy télévision. lolo za ilay lolo volango eto zay job zay izy mipetraka eto mataotry zao. Jesosy ka manao an'izany lazao amin'ny olona rehetra ozy fa raha misy ody ao an-trano misy rafolago ao. Roay aloha ny rafolago tory
dia mifona amin'i Jesosy satria nanaraka ny tenina omby asa. Mifona amin'i Jesosy satria nampiasa ody any omby asa. Zay raha filahanao Jesosy, fona mihitsy a dada dia nampianatra fa raha filahanao io. Dada tena be fitiavana izy satria mikarakara sy mikolokolo antsika rehetra ary matetika aza moa adino ny ankohonany satria laniny amintsika zanany ara-panahy ny fotoanany. Ambondro mifehy izay tena miavaka tokoa ny fitsenanany dada. Mba jereo kely anie mangy fotsiny filaharantsika sy ny antsoantso izay ataontsika mba hitantaratsika ny olana marobe ao aminy mba hitantsika ny vahaolana. Ny filazantsika ny nofontsika moa dia mbola fanampiny satria izy rery ihany no nomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana mandika nofy. Mbola salama tsara daholo e. Mbola endry daholo ve? Babaka daholo ve? Tsara zany. Tsara Jesosy. Misy ihany koa ny consécration pastorale, ny famoahana mpitandrina isan-taona, fanokanana mpiandry impito isan-taona, fanokanana katekômène marobe indroa isan-taona. Marihana nefa fa tsy maintsy hoentiny eo amin'i Jesosy avokoa ireo izay atokana na pastera na mpiandry na katekômène mba hampirindra sy hampilamany asa rehetra. Raha ditongotra no atao dia betsaka ny mety tsy maharaka azy satria izy tena tia mandeha tongotra. Indrindra moa fa mandeha tongotra eny amoron-dranomasina no tena ankafiziny. Ka manoro antsika ihany koa izy mba ho tia fanatanjahantena sy mitaiza vatana fa tena ilainy izany. Tena cool aloha raha izy satria hainy daholo ny fandray amin'olona rehetra manomboka hatrany amin'ny zaza madinika, ny tanora hatramin'ny olon-dehibe. Sotran'Andriamanitra raha velonaina engane mbo salama tsara daholo tsy rehetrarehetra fa milaina ny fotoana akanarivotra e. Tena ilaina ny akanarivotra, tena ilaina ny akana masoandro, tena ilaina ny azahoana fahasalamana ka dia samitan'Andriamanitra to salama tsara daholo manao ny asan'Andriamanitra e. Be zay le ty jereo ty izy mba jereo nge reo miaraka amintsika reo daholo ny FPVM manotrina ny dada, mpiara-miasa amin'ny dada, tsy mahafoy amin'ny dada dia tahian'Andriamanitra mahagaga ny zavaboarin'Andriamanitra. Rano zany, rivotra koa zany anazy daholo fa itsika neka isan'ny zavaboarin'Andriamanitra tena tiany amboarina kolokoloiny tezay no soa ay sotran'Andriamanitra tsika. Eto am-pamaranana dia samy mahatsapa isika rehetra fa tena miazakazaka be amin'ny asa fanompony izay ataony ny ray aman-drenitsika dada Randrianatoandro Jean Joseph. Ary mihoatra noho ny hatramin'izay azy satria enjeha novitaina daholo ny asa maro eto amin'ny fiangonantsika. Ka andeha ary anao izay tena vokatry ny fotsika isika mba hanohana azy amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao. Andro iray monja no mba natokantsika ho azy fa ny 413 andro dia izy foana no mitondram-bavaka sy manolo-tsaina antsika koa ataovy izay azontsika omena azy. Tena sambatra isika manana azy ary misaotra ny Jesosy nanome azy satria efa nigoka ny mamy sy ny soa avy amin'ny daholo ny akamaroan'ny mpivavaka sy ny mpino. Eny, hatramin'ny firenena. Ka tanteraka ihany koa ilay faminaniana hoe amin'ny alalan'ity fiangonana sy ny fifoazana misy antsika ity no amonjena ny Madagasikara. Dado, indreto izahay zanakao, te hiteny aminao izahay hoe tena tiana be ianao. Sambatra izahay nomeny Jesosy ianao. Misaotra, mandefitra amin'ny toetrany tsy mety indraindray. Mampanantena anao izahay dada, fa iova
ary tsy avelanay hiady irery-intsony ianao. Eto izahay zanakao hiaraka hifampitantana aminao amin'ny andro mbola omeny Jesosy ianao. Faly ianao rehefa miazakazaka manao ny asan'i Jesosy izahay. Faly ianao rehefa manaiky ny tenin'i Jesosy izahay. Manaiky izahay fa ho tanterahanay izany dada. Jesosy io dadanay, ilay tena tianao indrindra. Natokany ho anao ny fiainany manontolo. Ankasitrao izy Jesosy, dia tanterao izay iriny fony rehetra, ary ianao no iay ny ankohonany. Hivavaka ho azy sika mba ho ela velona anie izy. Mahereza dado, zahay anohananao satria tena tianay ianao. Isa roa telo. Dada, reto soldanao, tianay be anao dada. Dia miaraba anao dada amin'izao aladin'ny mpitandrina izao izay zanakao dia mbola tianay foana ianao e. Ela velona anao dada. Zay manohana anao foana e. Mirary soa dada. Iso. Dada, ho fiarabantsika ny dada, metytsika tehaka mafy be izy aloha. Soja tompoko. Araka ny fandaminana natao teo tanivon'ny fiangonana FPV Matanànandrano, dia manao azafady aminareo ny tenako raha mijoro filohan'ny firaisan'ny sampany eto Tanànandrano. Manatanteraka izao fandaminana izao indray, anatanterahana ny fiarabantsika n'izao ray aman-drenitsika izao. Ny anatanterantsika azy voalohany dia misy ireo fiangonana ivelan'ny Tanànandrano. Misy ireo fiangonana ivelan'ny Tanànandrano tonga eto mba tiarabany dada. Satsy dia satsy ianareo nefa andray ny fitenenana, kanefa itsika dia voafetsan'ny fotoana ihany. Koa raisiko ampanetsetena sy raisiko ampitiavana dada, ny miarabanao amin'ny alalan'ireo fiangonana FPVM ivelan'ny Tanànandrano. Ireny rehetra ireny dia tsapa fa ilay fiangonana naorinao, ilay fiangonana notsidinao, ilay fiangonana mbola hotsidinao ireny rehetrarehetra ireny izay ho tonga eto. Azy dia mirary soanao tanteraka ny fiangonana manontolo, mirary soanao tanteraka mba ho ela velona, ho lava andro iainana, ho tian'Andriamanitra amin'ny fanamasin'i Jesosy Kristy tompony mbola hirotsaka aminao manjaka riva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Maro ny fiangonana tia notsiny eto ka ny angatana amintsika izay fiangonana tonga eto anao hira anankiray tsika indreny hamarony soa ataontsika izay dia manatona avy hatrany ireo fiangonana mikasa ny amme valipabena anome tsotrano any dada, dia efa manatona eto ianareo mijoro eo dada rehefa aveo dia eo nareo aza miteny lava fa isao dada me valipabeny dada meo fakasitrahany dada amin'ity alahadin'ny mpitanjana ity. Ataontsika ny hira endre ny amarony soa nomenao ray koa andiny voalohany dia efa manatona avy hatrany re fiangonana mikasa natanteraka izany na ny amin'ny premier étage ihany na ny eto amin'ny réseaux sociaux. 537. Amenarany fiangonana FPVM Ivato Fanasy Fiainana.
Fiangonana FPVM fitiavana Sabotsinamena miarabany dada. Amin'ny anaran'ny fiangonana FPVM Kiranomena Tsiromandidy dada. Faly miarabana. Amin'ny anaran'ny fiangonana Fifazana Tsarafara FPVM Anjerimagara. FPVM Akatikely dada. FPVM Fanevo Akatikely. Miaraba dada. Amin'ny anaran'ny FPVM Sambaina ambony famondrina dada. Miaraba anao dia irezantida dada. Zalia pasteur Narary avy any Amerika anjaka Ito fa sitrana ho niza dia miteka ho an'ny tompontsika. Rabantad FPVM Mambomanga Mbomandroso. FPVM Mambomanga Mbomandroso miarabantad. Mambomanga io ento. Ny FPVM Makazondady fifankatiavana dada. Miarabanao. Ny FPVM Akombana Fahasoavana miarabany dada. Akombana Fahasoavana faritra Andramasina. Pasteur fanomezana fihetsefa-po manokana tamin'izay efa lerahana tamin'ny dada ao amin'ny FPVM Mambomanga kely FPVM. Miarabany dada FPVM avy any Bealarana. Miarabany dada FPVM Apataka Fanavaozana Anjanatory. Apataka Fanavaozana Anjanatory. Miarabany dada FPVM Mbatomaity Fanafana Sabotsina Ambotsimby Andramasina. FPVM Soavy Masandro Kristy Vazavana. Ento. Miarabany dada FPVM Anositany Fahazavana. Anositany Fahazavana. FPVM Tafita Sofaharetana ambany any amin'ny faritra Ambohitrandriamanitra any zany dada. Ambohitrandriamanitra. Mazotoerana aloha dada azafady tompoko. Mazotoerana an'izay aloha dada azafady tompoko. Ho faneran'eranantsika sy hanehoantsika ny fifalitsika ho fiarabantsika ny dada sy ny ankonany sy ny zanaka aman-jafiny dia hiditra amin'ny alalan'ny sampana indray isika, sampana eto an-taninanandrano
nefa alohan'izany dia andaotsika sampana rehetra no lamako any dada dia zao no anaovantsika azy a lamako a tianao jesosy lamako tianao jesosy tiany dada zany jesosy avereno tianao dia tianao jesosy atambaro dada ny anambarantsika anazy hoe dada ndao ary lamako lamako avereno avereno atambaro atambaro sotra tompoko eny dada mitodika aminao manokana ny sampana eto amin'ny fitandremana taninanandrano zay ho avy ny sampa rehetra mbola ijoro eo moa hitanao avokoa ny zanako rehetra atao anatin'nyity fitandremana taninanandrano ity manao zafaty ny tenako raha mandray ny fitenenana fa tsy hitozo teny akoriny aho satria hitondra ny teny amanao azafady satria ny azafady fanomezan-dalana ho an'ny mitondra ny teny ary fanomezam-boninahitra ho anao izay tenenana ny fitenenana manao hoe any aloatra ho ny fararano zoro ny any tasy fararano tatamo fa ny eto amin'ny FPV mantananano kosa fararano mpitiavana sy fararano ny valibabeny noho izany zay toy ny sampana anatanteraka izany valibabeny izany ary raha naleny tatitra nataon'ny aizea tany maraina teo dia nolazainy fa eo amin'ny 500 eo ny fiangonana manerana ny Madagasikara ny FPVM dia rehefa nanao ny kajikajy teo ahako zany raha misy sampana iray a isaky ny FPVM izany a dia mitovy amin'le sifra voalaza teo ary raha misy sampana roa anatin'le FPVM na 3 na 4 satria efa misy an'izany dia fantatsika ny kajikajy tsotsotrany amin'izany rehetrarehetra zany koa dia telaza aminao a dada hoe mitombo ny sampana mivelatra ny sampana izay nylazana fa azo neritreretina fa teto amin'ity taninanandrano ty avokoa no naingany izany sampana rehetra zany satria mifanjaika amin'izany sampana eto amin'ny taninanandrano zany ny sampana misy any amin'ny fiangonana rehetra any manarak'izay araka ny mba tahirikevitra nataoko dia gaga androany mety ho marina mety ho diso fa mety izay ny fandraisana ny tahirikevitra andraisiko sy fitadidiko an'le izy dia ty 10 novambra ity no andro ny dina vavahantsika voalohany a teto amin'ity taninanandrano ity 10 novambra 2 mety maritsika sy nadadedy zany fa nanana tahirikevitra dia mba nitadan'izay a 20 taona androany amin'izao alahady andro alahady mihitsy tamin'izay a no nidina tety voalohany tsika ary 20 taona zao indray a alahady ny mpitanjina eto amintsika ka dia makatsitsaka dada io anao any 20 taona lasa zay a mbola hito ianao eto any inona efa 20 taona ho avy mbola eo ianao amin'izany fanatanterahana zany rehetrarehetra zany fety rososona raha manina zany ny tsika androany kanefa ahopatsika tanteraka amin'ny aladin'ny mpitanjina satria izy no nitarika atsika teto tamin'izany fotoana izany njeto izay sampana dada nametranao ny afatra nampianarinao torinao ny filazantsara ary anapiko ny tenin'Andriamanitra teto hoe sanatria tsy ampy fa mandeha mivoaka foana ny sampana eto taninanandrano rehefa alahady tsotra fa ny alahady voalohany kosa dada dia manovy eto izahay a mandray ny afatra eto izahay a afanay mizary indray a ny amin'ny manaraka sy ny any ivelan'ny rehetrarehetra any koa dia ny anolazainay aminao dada dia zao sakaizanay ianao sakaizan'ny tanora ianao azay ny tsampanay manjakariva sakaizan'ny tanora ianao a hatrany andravaniko fivavahana ka manjaky tiany eto androany ary mbola eo foana ianao a miara-dalana aminay koa ny anazo lazainay mirary soanao engany ny meny tompon'ny fahasalamany izy tanjaka ianao tsy ho anao reny any fa ho an'ny ankohonanao rehetra ho an'ny zanaka manjafinao mbola ho tahiny Jesosy ianao amin'ny asa rehetra zay nampanaovin'ny tompo anao efa somarina dindinika ihany a nijery ny tantara koa dia ndreto mety azoko amaritana kely ny aminao dada mety ho tsy ampy
mety ho kely fa izao zay tony mba hitany saiko sy nampahafantarony tompo ahy dia hoe ianao dada pasteura ianao a président ianao a fondateran'ny FPVM ianao a ianao leader, ianao manager, ianao formateur, ianao éducateur, ianao professeur, anay sampana rehetrarehetra e fa raha mba nataonay ianao a amin'ny fofeno fitiavana sy amin'ny fofeno fifaliana. Zay mbola eo foana dada, izay le alefanao eny an-kianja hanatanteraka ny asa dia araka le teny soratra masina teo hoe tsy manana fifaliana lehibe mihôtra izany aho dia nandrenesako ianao fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Etiko maranako ny teniko sy iara-bananao mangataka antsika sampana rehetra hanokatra ny epistely fahatelo amin'ny jaune teo amin'ilay nitorian'ny rahalahy teo ihany. Epistely fahatelo ho an'ny jaune. Inao fa nahita tsisy toky io a dia nandiny faharoa ihany. Epistely fahatelo nosoratany jaune tsisy toky io. Izao aloha ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala mangatako aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana amin'ny fanahinao ihany. Dia izao no anaovantsika azy ry dada malala. Fa itsika hoe ry dada malala io a dia izay nitsodrano ataontsika ny dada. Epistely fahatelo nosoratany jaune ataovantsika hoe ry dada malala. Manisa telo ako a dia hanatanteraka izany tsika isa roa telo. Ry dada malala mangataka aho mba hambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Dia izay dada mangataka sy maniry izay ho ambinina fanambinana ny fanahinao, ho ambinina ny nofonao ny fahasalamana rehetra nerinao todindray tahaka ny an'ny voro mahery ka dia amin'ny raha soa tanteraka izay amin'ny anaran'ny sampana eto amin'ny taninanandrano. Ela velona ny dada, tiana ianao dada, ary hoy ny fiteninay hoe fidelina aminay sampana ianao dada, fidelina aminao zahay. Alohan'ny irosoan'ireo solotenan'ny sampana mijoro ety aloha ety io fandaminantsika azy a dia rehefa mitsangana ety ny solotenantsika izay tononiko io any rehefa mijoro eo aloha eo a dia mitsangana ny sampana rehetra izay misy anazy manolotra izany valopabena ho an'ny dada izany. Alohan'ny hanomanana izany rehetra izany dia ao anatin'izany ihany koa raha mety solotena roa dia miampy ny tanjana ny anatin'ny sampana raha tonga eo izy a telo izany sika mianaka isaky ny sampana ny fandaminantsika manatanteraka ny valopabena ny dada. Dia ataontsika ny hira 759 anatantsika ry sakaizan'ny tanora satria izao dadantsika izao dia sakaizan'ny tanora tokoa ny fahatsapahanay azy hatramin'izay a. Ataontsika ny andiny voalohany efa samy manatony avy le solotenan'ny sampana anankitelo voalaza teo. Ry sakaizan'ny tanora soko sakambiny moramora izay pani sakaizan'ny tanora zuki bevi sakambiny moramora isakali eny ary toko reto izay dada reny sampana anatanteraka tsodrano sy valopabena. Valopabena ho an'iray aman-dreny azay ny tena zava-dehibe indrindra. Valopabena ho an'iray aman-dreny ho an'ny ray a ka dia iarabanao amin'izao aladiny mitazana izao. Anatona avy tsara mitazako ao ny STKVM afaka mirehetra marika amin'ny
manaraka kristianina tanora zanjany kateza. Manaraka fefy tonga dia afaka mipetraka daholo zay efa navita. Manaraka fanantenana. Manaraka ny lampy. Hafafy. Katezo. Tabita Nehemia. Manaraka CFF. Mim. Kayetam.
vonjony mpampianatra. Eselikaty. Zoky olona antom-panahy enjana. Ary mamarana azy firaisan'ny sampana rehetra eto an-taninanandrano. Zay dada no azona tolotra azy io le fitenenanay manao hoe tsitsina mitondra vonitenina hony tsy mitondra afa-tsy ny eraky mivavy izay mirasoanao fahasalamana tanjaka velavelona ny dada voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Sotran Jesosy zany mahazo toerana daholo amin'izay. Ay misy antom-panahy enjana kay atao fiangonana. Sora tompoko, manaona daholo nareo tompoko. Sagnano ny tanana zay salama rehetrarehetra hoe asitehaka ho an'i Jesosy aloha zany. Mezaka namorona poezia fa tsy nentina vita mihitsy teo afitoerany teo. Eh bonjour papa chéri, na dia lazain'ny olona fa mpanao mazie dia tianay fa joli. Eto tena tianay foana zany dady zany miaraka amin'i Jesosy. Nandritry ny herinandro tao anatin'ny hoe lady mitandrina dia niresadresaka tamin'ny dada. Kakabe zao izy niresaka tamin'ny dada. Ray zary paster. Tsy niresaka tamin'ny vatana fa nanana n'ity sary ty resaka tamin'ity any tena marina. Alay voakaikaiky hoe ty sary ty raha mba azo caméra mba alay voakaikaiky ty sarin'ny dady ty. Hitatazanareo ve le sarin'ny dady? Dia niresadresaka taminy teo ohatra mahita anazy foana manao ohatran'izao hoe ahoana le roa. Dia ohatra manao anay ahoana José kely dia zao rehefa nisangisangy teo dia tamitamika teo zany satria mijery an'ilay sary teo dia mipublieko tany anaty Facebook moa zany izy io. Miandry antsika dady. Dia nisy zavatra tonga amin'izay tao an-tsaiko teo rehefa mipetraka teo. Dia zao le teny manao hoe sambatra nareo izy izy. Eo ampipetrahany eo zany eo amin'ny salon. Dia sambatra ahoana any anaty lohako any. Sambatra nareo izy izy satria tsy saroko mihitsy hoe ny toby lehibe rehetrarehetra tsisy manana ray aman-dreny intsony afa-tsy anareo sisy. Ndray andro any dia iresaka tsika rehefa antitra amin'izany fotoana andro zany. Hitanareo tamin'izany nisy rangahy atao hoe pasteur Randrena Toandro ny anarany. Dia ivanaka ny zaza amin'izany hijery manao hoe dia ahoana hono zany tsara fanahy zany laza ny olona mpanao mazie zany efa mahay zavatra rehetra miaraka amin'i Jesosy. Dia rehefa hitantara eo amin'izay ianao dia irarakivy daholo ny ankizy hoe ndry sambatra zay raha mba nahita an'izany dady zany. Ho avy zany fotoana zany hipetraka ho tantara sisy ny fisian'izany hoe pasteur dada
raha ndrenatoandro izany dia nizavy kelytsika rehetra samy anatra mahakasika an'izany tantara zany fa androany kosa sambatra raha samysambatra zasianao satria tsy tantara ny rentsika fa mahita maso amin'ny paster dada raha ndrenatoandrotsika ataovy mafantehaka ho any jesosy faly be mifokona eno an'izany sambatra jesosy a mahita an'izany paster dada raha ndrenatoandro zany maso fa tsy nitantaraina fa saika tara kely any aloha fa mbola tonga amin'ny fotoana arom-potoana any satria 20 taona masy reko masy dada hoe fa nisy taona saika nandeha dia meny jesosy a tombonandro be izy tao anatin'izany sambatra jesosy mahita mpaminany maso hoe ohatra zao zany atao hoe mpaminany zany mahita maso tsy nitantaraina jesosy a fa tena hita maso azy tsapaitanana dia mahatsiaro mihitsy hoe inona raha zany jesosy ny ahafahana mamaly fitiany zany ny andata ny zavatra tiany araka le fantarintsika dia hoe mahitatsika rehetrarehetra mandeha amin'ny fahendrena sy ny fitiavana makaleo azy mihitsy nandraindra amin'ny fahalalako afahinao hoe misy miady ery misy mpitandrina manao an'izao hoe misy manao an'izao ry mahantitra vetivetika eny maheno an'izany mahantitra vetivetika izany dia andeotsika manomboka androany anova famindra ninontsika hoe mba ho zavatra vaovao mahafaly foana indray aloha ary mandra mpandeha andady amin'ny fotoanandro dia mivaovao mahafaly nataontsika betsaka lavitra noho ny vaovao a mampalahelo ka misy vaovao mahafaly ty dada ambara aminao ny hoe tapitra ny fotoanatsika soratra vidina vetivetika azafady tompoko minambary ao no misy loaka misy koa ny fanadinoana misy koa ny voatonga dia mbola misy anatareka valom-bampena vitsivitsy ao data ao ny avianam-pitan-dranomasina dia ao koa ny fiangonana mbola misy fiangonana ao ambadika ao a anatanteraka izany eo aminao eo aloha mandrosoa avy hatrany ianareo fa mandroso ny fotoanantsika tompoko a manjary tapaka le hitariny le ray aman-jire dia mandrosoa ianareo ny avianam-pitan-dranomasina sy ny fiangonana FPVM Ambomamory raha mbola misy soanjatavelontsika any ambony any a dia mahazo manantona avy hatrany a fa rehefa tsy vita eto izao ntsony a dia azontsika tezina foana raha mbola misy any dia manatona avy hatrany isika dada teny dada tao amin'ny trampisainana hoe vao nahitana izy vita amin'ny fotoam-pavana voalohany aletytsy ny teny satria marina tokoa fa natsoa ny tony fara ny soloteny any avy any ampitan-dranomasina izay tsy ananako fahefana satria za tsy birao an'ny union fa za kosa no filohan'ny sampana sy ny tanora rehetra any France sy Europe mety zata eto amin'izay any no miteny dada malala betsaka le teny eninay teo vao ny teny mihitsy ny filohan'ny sampana teo ny teny hoe reto avy ny qualité any dada dia ny teny koa tony fara hoe spécial dia andeha ao apiko kely le spécial tsy ndriko mihitsy ny hoe unique marina sa tsy marina marina tehaka aloha e
anapiko ny teniny ray aman-dreny tery ambony indray dia hoe dada bogosy. Mahita nareo sa tsy mahita hoe bogosy izy e? Dada jejo. Nitsorona marina ka. Raha ohatra ka mahita azy nareo hoe za mampiakanjo azy eo ambony, tena minutieusement mety velesy eto, ahoana ny eto, aiza ny any, ina ny complet, aiza ny cravaty, aiza n'izao. Jejo dada. Ary tsy vita ny jejo fa mbola tanora. Hitanareo izy manao an'le vélo iny, dada tazomy zay, fa zay rehetrarehetra tara amin'ny dada daholy. Aza miova, fa zany no mahatonga andreo sampana rehetrarehetra eo jejo daholy. Zany no mahatonga andreo sampana rehetrarehetra eo tena tanora daholy. Dia ny tenin'Andriamanitra amaranako azy satria dadanay ianao, dadanay ara-panahy, dadanay amin'ny rehetrarehetra. Dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:5 ka ny 1:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha izao dia izao no fanekeko aminy o Jehova, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao, ka ho mandrakizay ho an'ny sampana sy ny tanora rehetra eto taninan'andrano eraky Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina rehetra any. Nareo rehetrarehetra teo ny hika, za kosa eto abika nareo rehetrarehetra mitsangana daholo tsika rehetrarehetra. Dia avereny izao teny lazaiko anareo izao, izao teny antsika amin'ny dady izao hoe: dada chérie, nous t'aimerons jusqu'à la fin de ta vie. Bisous. Dada. Zay tsy ny valopy aminay ny ampitan-dranomasina dia solona cadeau foana ny anay miaraka amin'ny aimvoly. Za sûr fa efa manomana daholo ny fitandremana rehetra izay tarihan'ny pasteur Randriana Solidedone izay filohanay ny ampitan-dranomasina izay ikarakaran'izany isam-pitandremana andefan'izany aty aminao ary irarisoanao amin'ny teny mamy sy ampahely anao fa zay menada kosa amma tonga eto atandrazana ary ny teninao tamiko raha niantso anay ianao tamin'ny telefônina hoe mba manatrele sy ny 11 novembre io no alahadin'ny dada dia tanteraka somatsara izy voninahitry Jesosy. Bisous be dada, on t'aime. Bisous dada. Mahazotoerantsika tompoko misaotra ny filohan'ny firaisan'ny sampana angamba izay koa ny lazana anazy any ampitan-dranomasina, mety tsika teka mafy be izy azy dia tsy hoe manararoza koa tsika fa dia minitsika fa isa angamba ny fiarah-miasa bebe koa ny fitandremana tanànan-drano sy ny sampana any ampitan-dranomasina. Misaotra tompoko. Tsondray ny tantara ao fa efa lasa ny fotoana fa zao fotsiny kosa lizy le bisou antsika kosa ohatra ny hoe mofo topaina tsisy tobery sa ohatra ny hoe maina be zany kely izy zany izy fotoana mba nantany ty avy ianao mantsy mivadika izay tiako anao ka sady mipoziny amin'izay zanky ve poziny olona ty na le fijerinao fa raha mety ianareo andaontsika tena ataontsika tsara be dia ataontsika bon fête papa chérie zay ndao hitsangana angetsika rehetrarehetra hitsangana daholy tsangana tsara daholy mihitsy atao amin'ny foray manontolo mihitsy manisa telo dia avy eo rahana hoe bisou tsy atao le bisou tsy zay fa tena hoe bisou papa zay ary isa roa telo bon fête papa chérie bisou amizay aro andada tehaka ho an'i Jesosy ary farany eo am-pitsanganana araka ny tenin'Andriamanitra hoe sambaritsika manana mbola mena ny dady hatramin'izao andehantsika araka me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny feo mahery mihitsy manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina
masina jehova tompony maro enike mivona antany rehetra mipetraka isika rehetra ny fanatitra zay ataontsika ny fanatitra voalohany dia araky ny mampitady be fitiavana azy dia atolo ny manontolo ho an'ny fiangonana ny fanatitra voalohany zany ary ny fanatitra faharoa kosa dia ho an'ny dada iray manontolo miaraka amin'ny procession zany ho ataovy zay azony tananao atao fa raharoty ny andro azonaovatso satria zay rehetrarehetra mikarakara amin'ny mpaminany dia mahazo valipity amin'ireny mpaminany reny no ny avy amin'i jesosy kristy tomboka dia samiary manao zay ho afakytsika amin'izany fanolorana zany mba fangatahana fotsiny raha mety dia somary tena atao vonitsotra tsara mihitsy le famezana ho an-dada satria ny fitiavany zany tena arahana asy zany dia tsory tsara mihitsy dia alitsa hoe ty jesosy arotsako fanohanana amin'ny pasteura dada zay ndeha ataontsika andao ary mira ny sampana zanakitsika izany sorato
dia mbola faly miara-batsika rehetratrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a nahatratra izao lahady lehibe eto amintsika izao a ao anatin'izany hoe aladin'ny mpitandriny izany dia manao afiatrany ny fiarabanany dada malala mba ho salama tsara trany a ateza fanapahana eto amintsika iroso amin'ny famakiana ireo raharaha ny fiangonana isika ho an'ny vakitentsika androany a dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 manomboka ny alatsinainy 20 novambra ho avy izao ka hatramin'ny alahady 17 novambra ny voka-dehibe ny fifoazana eto amin'ny fitandremana taninanandrano ka toy izao ny fandaram-potoana amin'izany ny alatsinainy ny fanokafana ny talata fibebahana sy asa fifoazana ny alarobia 17 novambra fisotroana ny rany Jesosy ary misy mivarotra sakafo isan-karazany ny alakamisy 14 novambra kosa dia fampianarana soratra masina miaraka amin'ny birao fifoazana sy ny hiraka tafatava ara-pilazantsara fijoroana vavumbelona ary misy ny fizahana maso ny zoma 15 novambra dia fijoroana vavumbelona ary misy fizahana maso ihany ny asabotsy 19 novambra dia misy varotra sakafo sy varotra trondro izay amin'ny vidiny 10,4 ny kilao ny alahady 17 novambra moa amin'ny 7 sy amin'ny 10 sy amin'ny 2 ratolakandro dia fanateram-bokatra ary amin'ny 5 sasany ariva dia fiderany lehibe miaraka amin'ny CLF sy ny fefy ary ny afafi dia manentana antsika rehetra amin'ny fanohanana izany alahady ny fifoazana izany araka ny fanapahakevitra tamin'ny fivorintsika farany dia lazana ny président promotion rehetra fa ny fiaonanareo amin'ny safiafa foibe dia ho tanterahana ny sabotsy 30 novambra manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina ao amin'ny efitrano 318 eto amin'ny foibe taninanandrano ilazana isika sampana sy tanora ary isika piara mivavaka ato amin'ny fitamindremana taninanandrano fa ny birao foibe misana ny ministeran'ny tanora sy ny sampana ary fanabeazana kristianina FPVM dia manao antso ho atsika izay manana faniriana na fikasana indray anjara fototra amin'ny fampandrosoana ny fiangonantsika ary manana fahaiza-manao manokana amin'ireto sehatra samihafa ireto fampiorenana rafitra fanabeazana sy fanofanana sekoly sy mpiofanana fifandraisana sy fitantanana ary tahiry sahanasa sy tetikasa ary fialam-boly ny fivoriana fampahafantarana na séance pour information dia ataony talata 12 novambra ho avy izao eto amin'ny foibe taninanandrano amin'ny 7 ora sasany dia manantena antsika rehetra ho avy amin'ny asan'ny tompo izay mpamakilay vondrona zazalahy fivondrona voalohany eto amin'ny fitandremana taninanandrano dia maneho fisaorana ho antsika mpiara mivavaka rehetra tamin'ny fitondranantsika ambavaka sy ny fanohanana tamin'ny vokatra ka nahazahoana vola 7,7,3 sy rehetsy sy 9 tapitrisa ariary na 30,674,500 francs Jesosy Kristy ane amalfity atsika rehetra tamin'izany fanohanana izany avy amin'ny Gaetama voninahitra lehibe ho anay braos komity ary mpikambana rehetra atao amin'ny sampana Gaetama no manasantsika rehetra hiaran-kalaza n'Andriamanitra sy trotro ambavaka ny mpitandrina rasoa miantaritsany rina mianakavy ny alahady 17 novambra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora maraina ao amin'ny riana faharoa izay arahana antsapidianana lehibe ifandrombona ny Gaetama ny katezate tiany Kristy le Kwazan mpiantsa fiderana ary ny centre ami 4+ ny mpitoroteny amin'izany moa dia ny rahavavy Madame Raymond filazana avy amin'ny sampana fanantenana ilazana isika fiangonana famitoy ihany ny hatrany ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana ny fotoam-pivonina dia isaky ny alahady manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny efitrano 318 manentana antsika rehetra ho amin'izany ilazana zanaky ny fiangonana rehetra na ankizy na tanora fa efa nanomboka ny fianarana azo krismasy na arbre de Noël ho amin'ny 25 décembre noho izany ny fianarana dia isaky ny asabotsy sy ny alahady ao amin'ny premier étage manomboka amin'ny 2 ora sasany ary miafara amin'ny 3 ora sasany ariva satria moa efa voataty ny fanatitra dia roso isika amin'ny fanaovana ny procession andeha izy ty sora tompoko
tonga amin'ny fotoantsika izay anehoantsika fitiavana valim-potiany ko moa zany ny amin'ny asa zay nataony dada arak'le fahitantsika tamin'ny fahita lavitra rehetra teo a raha ny aminay fotsiny dada o tsy ho vitanay ny amaly fitianao satria be de be ny soa azonay tamin'ny alalanao a zay koa mba anisan'le nanenjika ny dada taloha hoe mpanao mazi dada fa rehefa narary mafy ny tataraiko anareo iny a tsy nalalany raha tao foa de rehefa sitrana somatsara dia nanontany ny mpiandro hoe fanareo zany avaiza moa de ozy ny mpiandro hoe zay AFPVM aiza moa le FPVM ozy papanay de ao am'le randrenatoandro e le mpanao mazivy zany izy papanay ao am'le randrenatoandro de ozy de ozy papanay de ahoany zany de ozy mantsy amin'ny papanay za zao fa sitrana ho ako tsy haiko zay safidinareo fa raha za sy ny ankolona kosa ho anompo an Jehovah zay a ao amin'ny FPVM ary zao 7 isanjatonay FPVM daholo zay mianakavy a ao atrano akehitriny zany ny voninahitr'Andriamanitra zany raha zany zany no jerena tsy voavidinay voly zany satria voavonjy noho ny amin'ny alalan'ny pasteura randrenatoandro dada amaly fitiatsika tsy voavidsika voly zany ataovy zay azo ny tananao atao mihitsy ny androany mety Jesosy a hosolony zany atsotray tsara ny famezanao ho an'i Jesosy satria zay nataonao tamin'ireny mpanompony reny a de natao a ho an'i Jesosy zany anao hira itsika hoe aza mba manadindro ny ray sireninao 70 a vavakytsika de roso am'izany procession zany tsangantsika rehetrarehetra anao ny hira andininy voalohany ihany a 70 a de ataontsika mifotsika ray manontolo mihitsy zany a hira izany tsangantsika ataovy amin'ny fonao mihitsy ny tananao a ho an'i Jesosy azamba manady ny ray sireninao ray sireny fa izy no nitaiza no nitaiza sina kanaiza lea antanilave azamba manady iray sireny tsara izay tsara enitsy hoadinona iray sireny vavaka isika misotranao Jesosy a tonga ny fotoana ankehitriny hanehoana fitiavana ny pasteura dada randrenatoandro raha nysoa ny raisinay tsiraray avy Jesosy a tena hoe tsy voavidim-bolana izy zany Jesosy fasana efa nisokatra itelona ny aliko ny fahafatesana tsy mba hitanay ny lalana izorana satria tsisy nanoro izany fa ianao kosa Jesosy a na amin'ny mpanompo mahatoky na ampafantatra anay ny marina rehetra tamin'ny alalan'izao ray aman-drenina izao raha ny tena marina menatra zay Jesosy a kely eny hoe ary tena marina hoe mamenatra ny tena hoe zay mba tsy rambony tanana no entinay anohanana azy fa tena vokatry ny fona rehetra kosa zany Jesosy ary mino mihitsy zay fa makasitranao zany Jesosy any voadinay Jesosy de tsy ala aminao mandrakizay zay raha mbola pasteura dada randrenatoandro koa mitondra n'izao fiangonana zao a de mivoady aminao zay fa tsy ala amin'izao fiangonana zao ihany ko fa tena anompo Jesosy a anitatra ny ambany tahaka nataony Josoa zany a mba ho voninahitry ny anaranao zay rehetrarehetra iaraka isotranao indre mandeha Jesosy manoloana ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao manao hoe misaotra Jesosy amen petraka itsika rehetra ataontsika izany procession izany sotra to dia mbola hotohizana ihany a ny famakina ny raharahany fiangonana avy amin'ny FPVM Valimbavaka Androzy Avaratra misy ny fetiny taranaka izay fanaontsika isa-taona ny alahady 17 Novambra ka dia manainga sy manentana antsika zanaky ny fiangonana rehetra ho tonga amin'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fanompoam-pivavahana avy amin'ny FPVM Fitahiana Manjakandriana ny andro anokavana ny fankalazana ny 20 taona ny fiangonana Fitahiana Manjakandriana dia alahady 2 Desambra eto amin'ny fiangonana Manjakandriana ihany manomboka amin'ny 7 ora sasany izay anasanantsika rehetra zanaky ny fiangonana sahady na ireo mpiandry sy mpiara-miasa izay avy ao amin'izany fiangonana izany ka dia samia miaino ny fandaharam-potoana
ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantranomasina. Andriamatoa Louis Théogène mivady, Ramatoa Soany Indrina Bernadette Angdany, Andriamatoa Andriana Arvony mivady, Andriamatoa Andriana Arvony miankanjato Jean Martial, Ramatoa Soary Malala Aurélie Antoine Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanambadisinana ny fanambadin'ny zavony ny zanany Rakotonarivo fanomezana mamy miaina sy Rasoary Malala Tojinyaina mbola tiana Chantal izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 14 Novambra amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Kemba Marceline, Ramatoa Barzona Emilienne Andany, Andriamatoa Nevson Armand Chanson, Ramatoa Zanabololona Justine, Andriamatoa Andriambelo Son Cyprien Guillaume, Ramatoa Rani Voarvelo Fanjaniaina Claudia Ankilany dia faly manasanareo anotrana amin'ny fanamasinana ny fanambadin'ny zavony ny zanany Ranomenjanahary Antoniaina Jacques Michael sy Andriambeloniaina nomena fitiavana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 Novambra amin'ny 10 ora maraina. Rabeaja Ernest Andriamanatena Fidy Lantso Andany, Razavindrakoto tsy samanana José Ralanto Harsoa Marta Ankilany dia faly manasantsika anotrana amin'ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Rabeaja Andriniaina Lova sy mbola nirina Ravakinyony izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 19 Novambra amin'ny 7 ora maraina. Rasoa Velinandro Randrianarnef Peniel mivady, Harjona Ramananjaraso Angèle Andany, Ramanantso Damas Auguste mivady, Rasaminanja Rado mahafaly mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadin'ny zavony ny zanany Randrianevo Njara Nantenaina sy Rasaminanja Sarindra Sandrine izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 13 Novambra amin'ny 10 ora maraina. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadindreo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo sitrik'Andriamanitra ny antsony reto malalany reto Razafy Manalina Berta mpiandry promotion groupe 2 ary Tabitanemia nodimandry tamin'ny alarobia 9 Novambra rehefa nivahiny raiky amin'ny 20 taona teto an-tany hoy ny zanany Dimy Mianada izay soloa ny tenany Madame Veuve Ralambo Manitra Hartina promotion lalam-pamonjena ny zavikeliny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalefina tamin'ny sabotsy 7 Novambra. Randriamahefa Arena Kevin Andres ny vahiny 19 taona teto an-tany hoy ny reny Randriamahefa Tony Nelson ny reny Raberanto sitraky ny aina Nafisa ny ratapo aminy ary ny avany sy ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia hiala ao an-tranony ao Ambohida Rampitso alatsinainy ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FPVM Ambohidro fiorenana amin'ny 10 ora sasany mialoha ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrasany eny Antsapandrano Ilafy. Fisaorana ny zafiny ny zanany ary ny fianakaviana manontolo solotenan'Andriamatoa Ranoely Arivao Janos Fanja Dekona sy mpampianatra sekoly Alahady Taninanandrano Ampandra dia maneho fisaorana feno fankasitrahana ho anareo rehetra tsy ankanavaka tonga ny dodidody nampahery nampitraka amin'ny fianakaviana manontolo no fody mandry ny avamalalanay Randrianarso Andriamanitra manakaripahasoavana ne amaly fitianareo. Fisaorana ihany maîtresse Clarisse ny fianakaviana dia maneho fisaorana ianareo no ny famparizanareo anay tamin'ny fody mandry ny zandry malalany Ramananarivo Richard ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratranjo no ny afenondrano be loatra. Pararakitra voaray tao amin'ny pasteur Lalatina avy amin'ny fianakavian'ny Randrianarso Dimerivo Ariary dia ireto kosa ny vola tamin'ny Alahady dada pasteur dada avy any amin'ny FPVM Cachon France vola 2 alina sy 7 hetsy ariary na 3,600,000 francs izay efa voarotsaka any amin'ny pasteur Lalatina dia toy izay ny raha ny fiangonana fa irosondray isika amin'ny famakina ny voady voaray teto am-pelatanana.
Sotranao Jesosy no ny fitahinao anay tamin'ny volana lasiny sy ny nanomezanao fahasalamanao anay tamin'ny vola velona toy izao dia mangataka aminao Jesosy mbola hitahinao ny fiainanay hatrany sy mbola nanomezanao fahasalamana tena anay manosika 3 alina ariary ho anao nampapolokarena rehetra ariary 5 alina ariary kosa ho an'ny sary sy ny feo sotinao hatrany Jesosy asa sahaza raha izay sitrakanao ampitsana hatrany anao amin'izany mbola
jesosy noho ny fitiavana aseonao na isan'andro dia mangataka izay ny mba ny ainonao dia ny ainonao tokoa ianako na malivavaka itiary jesosy ny ampahafolony izay nomenao atolotra ho any dada iray etsy ariary ho ambinina sy ho tahina foanany ianao dada amin'ny andronao rehetra hasina belgique 100 euro zao dada manono hoe dada zany tinofia dia vola arivo ariary dia toy izay ny voady elatanana ny voninahitra rehetra izay voalazany dia ho an'andriamanitra iririany nitambatra teto ny riana voalohany sy ny teto amintsika amen. inare toizatsika ny hira aloha ary hira enina sy telonjato mamafazavoa ka zamba malaina mandrapavita ny asa mamafazavoa ka zamba fa tsy fantatrao re zay amin'ny ariva ento dia misy an'ireto voady nofy anankitelo vetivety reto zay levatsika azy ianao la nanofy hoe za dada nanofy hoe nisy olona niankina tamin'ny fiara mipetraka be antitra efatra dia voatsindry ny fiara ka maty za kosa velona dia feno raha manodidina ian'ilay toerana raha vo manonofy mihitsy nareo fa hoe feno raha miakatra zay ny tensionnao dia asehon'andriamanitra anao fa misy be antitra mipetraka dia voatsindry ny tomobile be antitra rehetrarehetra rery aloha tandremo tsara zay zany fomba hitan'andriamanitra ny one tandremo tsara ny be antitra rehetra tsy petrapetraka foana so voadinina ny tomobile fa ny tena izy tsy voatsindry ianao fa feno raha kosa manodidina le toerana ianao makanesangana any amin'ny dokotera fa miakatra ny tosidranao nanofy adada hoe nahandro sakafony tamin'ny kitay ka tokotelo no afina tao dia ray nandrahona loka ilay ravim-bomanga sy voanjobory rony ny roa nandrahona vary ka hoy aho hoe atao roa vilany ny vary dia atao efatra kapoka isaky ny vilany mariko fa manetroka be ilay kitay satria mando amin'izao fotoana zao voan'ny gripa dada sady marary manavo be rehefa hariva efa tapabolana zao
efa tany amin'ny dokotera efa nitsidrona intelo nefa mbola tsy tena sitrana fa efa miatsara misy hevitra be zany dada tena misy hevitra voalohany indrindra aloha ianao a tenda kanina be telo toko a nenaray a nandrahoana loka ravim-bomanga sy voanjobory rony tandremo fa ny ravim-bomanga tompoko tsy azo andrahoana masaka loatra matsiro izy rehefa masaka fa raha vao masaka loatra ny ravim-bomanga dia feno cholestérol zany hoe feno menaka be mihitsy a ny tenanao zay faharoa nandrahoanako vilany anankiroa efatra kapoaka isaky nisy be loatra ny sakafo hoaninao dia miakatra ny cholestérol menaka amin'ny tenanao a ianao koa mery mihinan-kanina be a dia faty am'izay eo anao rehefa kelikely eo voan'ny gripa be mihitsy reo satria manetroka be zay le izy manetroka be le kitay zany tiany Jesosy olazana hoe aza mahandro an'ireo tsony ianao na ravim-bomanga ataonao masaka loatra na ny sakafo ataonao be loatra aza mihinana zany tsony ianao zay le kitay a manetroka be voan'ny gripa be ianao zao marina zany marary ianao marina zany ho an'ny mpiandry manatona mpiandry aingana ianao fa ilay devoly zay tonga ao aminao fa tapa-bolana zay isakariva ho ianao ina moa zany gripa be tapa-bolana tsy mijany zany ary isakariva mpiandry hoe ianoko tsisy ny teny raha isakariva ianao a no marary foana zany a anaran'le devoly hoe fary malazo isaky ny ariva anao tsy maintsy marary manatina mpiandraikana ianao aloha any gripa anao fa tsy hitany dokotera io a faharoa tsy mihinan-kanina be dehibe loatra intsony zay izy zay tsy dika ainy misy anankiray nanofy an-dada fa mifamaly be ho ny dadanay sy mamanay dia namaly be any dadanay foana ho ny mamanay dia ny fialahany dadanay tamaina izy dia aveo hony aho a ny teny hoe aza miady anareo e fa ho roahana devoly dia ny roahako devoly hony a ny tanany dadanay dia nidorako tamin'ny afomason'i Jesosy ny kalan'ora vazimbo zazavavin-drano tao amin'ny tanany dadanay dia nyroahako devoly koa masony ny sofony ny tongony dia aveo indray a mamanay a nyroahako devoly dia natomboko tamin'ny vavany indray a fa nyroahako devoly dia natao koa ny masony ny sofony ny taniny ny tongony dia aveo mamanay a hitako maivana be a sady lasa niovana anao akanjo fotsy izy tsara be ny nataonao roay devoly dada sy neny miady io rasanao amasika be dada fialany io tamaina anao fa Jesosy mananatra anao hoe ataovy foana zany asa zany ataovy foana roay devoly fa mitabataba ny vavany pa devoly masika ratsy ny masony pa misy kalan'ora ma tsy tia mainty dia io ny mampiady any dada sy mama hatramin'ny sofony miainoaino ony hoe zao ny ataony dada ony hoe mampiaraka hony dada mpiaraka hony neny pa roay devoly ny masony a sofony mampianatra antsika Andriamanitra
fa zeo dia ametraha-tanana foana eo le olona fa teneny mihitsy le devoly ao amin'ny masiny amin'ny sofiny amin'ny vavany tahaka n'izany ko mama voka nozozany eo dia nitony mamanay dia niovana anao akanjo fotsy. Ay tiatiany masosotra dia aveony zay niaraka nandeha tamin'ny toerana iray dia nahita pastoera iraka iray zahay dia no tantarainy mamanay azy daholo ny zavatra nyseho teo dia tena tsy faly mihitsy izy nefa iraka sady tezitra nefa iraka dia tonga dia fantatro hoe hafahafa izy dia avy eo tsy hitako zay naleny roay devoly paster manao an'izany na niraka fa nyroanaro devoly data mama niova fa le iraka mihitsy tompoko fa mbola misy fotoana itenenana amin'ny iraka manjary tsy faly tandremo be dia amin'izany tsika sotra to ny teny voalohany aloha dia misaotra nareo rehetrarehetra avana tsy mahafoy sakaizana lavitra nakaiky indrindra fa ny fiangonana lavitra be dia mandefa firaritsoa amin'ny telefona zava-dehibe amiko zany tadodio ny teny anko maraina fa hita zay rehetra manasoanao fa manozona kosa izay manozona anao ka misaotra nareo fiangonana rehetrarehetrarehetra tonga eto na ny mandefa amin'ny sms na ianareo tonga eto misaotra andriamanitra mifiadanana omby anareo tsirairay avy zao mba atovy ao an-tsaina raha mbola mba ilain'andriamanitra izah zay ny vavaka ataonao raha mbola ilainao andriamanitra anao ny asanao tena misaotra anao ma hiaraka aminao foana mandrakizay atovy ange zay hiaraka aminao foana mandrakizay dia ho hitanao fa misy zava-tsy be dehibe tsy takatra ny sainao omeny tompo anao rehefa avy eo farany ho anareo sampana rehetrarehetrarehetrarehetra ino tsara na dia nareo anjely be dehibe manatona ny dada reto ara korala mareo sahina mareo korala reny cff zao lazaiko anareo misaotra anareo jesosy azadinonareo fa na dia samy manao tafika masina daholo aza ny rehetrarehetrarehetra ny sampana na azo fankasitrahana manokana tamin'i jesosy zao izy hiteneno sampana rehetrarehetra fa misaotra hono hoe le efa trandro monja anaovanareo tafika masina efa nilazan'izany teto foana le efa trandro monja anaovanareo tafika masina iony ozy jesosy azahoany jesosy fanan'olona maro amina rivony félicitation tsy mbola nisy ohatran'izany ary tsy mbola miova mihitsy ny fony hatramin'izao hoe dada lazao ny sampana rehetrarehetra tiako be honizy hoe arotaiko daholo zay voninahitra zay aza raraka tany mandehana amin'izao herinao zao nanontany tamin'ny sampana teo ane firy taona ny zokondrindra aminareo ora olona be dehibe nefa 7 taona sasany 20 taona sasany 20 taona sasany 20 taona mbola mandeha ve zany mandeha miaraka aminay tanora zany data tsy misatry fanahy
faly rya de anompon'andriamanitra averino zavatra kely zany le andriamanitra nakasitraka anareo a de ataony tanymasinareo hoe merci beaucoup fitahina ny dikan'izay sotra toko de sami maherezan-dola tahin'andriamanitra farana ny fotoanatsika tsangana zika rehetrarehetra nolotra nyrakitra ina niranareo tenareo rakisa ataotsika fanolorana ny rakitra hoe le fitiavana mandrakizay sa hoe tiako ianao jesosy a zay ary tsangantsika rehetrarehetra tiako loatra tianareo jesosy a tsika ko ti azy vavakasika zany niranay jesosy zany nirany zandry kelinao na de efa antitra aza faly miaraka aminao a mitory ny filazany tsara manao tafika masana efa nakasitraka olona maro sotra jesosy ao ny tanora maro be afa-panadinana foana hatramin'ny farany ambony ao no mpiasa zay nitahinao ny sondroboninahitra nanakarena aza mihoatra noho zay nieritreretiny efa kado avy any aminao zany a misaotra jesosy ao ny mpiasa tanana rehetrarehetrarehetra tena naambininao ary variana sady gaga zay a fa zava-mahagaga tokoa ataonao amin'ny mpanomponao jesosy a misaotra anao zay a misaotra anao zay a misaotra anao zay ny vitanay jesosy androany nanolotra fanatitra ho anao zahay na kely iny na be iny fona io anao anaovana ny asanao na niangatahako aminao jesosy tsotra ihany olombelona zay manota zay araka ny tenina hoe tsy misy olo-masina ka tsy nanota teo natren'Andriamanitra mpanota daholo zay
aza dia mijery anay mifahotanay a fa ny asa vitanay ho anao kosa mba hafaly anao zany jerena Jesosy dia mba mangataka ny mpanomponao a mangataka Jesosy mba mamindrafo aminay amin'ny zavatra ataonay rehetra le naranao no angatanay zany Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina 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 mbola hivavaka isika Jesosy faly anao niarahaba-ny olona na mifanomezana amin'ny fony rehetrarehetrarehetra misaotra anao amin'izany fa mba tsy ho arery ny fahasoavana Jesosy mba zarao koa ho an'ireto olona ireto. Ianao ne ny lasy raha tiay ianareo ny asa atao koa ary na inona angatanareo amin'ny anarako ataoko zany tantereo zany Jesosy fa tsy mbola Andriamanitra nandainga ianao ny laza tia hita nendrikeo faly Jesosy reo daholo ny mpanomponao tazanao ravoravo reo mahita azy ankasitraka azy ianao mbola nampianao Jesosy hoe tandre ny feonao na feonay mangingina ao anatinay eo azy renao ianao misy no mitany no miteny tahandre ny feonao azafady ara Jesosy mangataka aminao mba hoeny amin'ny W tsirairay avy ianao hatrany amin'ny rena voalohany any misaotra Jesosy iondrika kely amin'izay ianao fa mba te resaka aminao mpanomponao vavaka tsy ambarahavana Jesosy tsy vita any an-trano fa ianao izay nankasitraka teto mba hankasitraka ianao izay ny hainy fivavahako hatramin'izay mba hiaino azy mba iondrika kely aranao Jesosy azafady misaotra Jesosy tanterao ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao dia mba ianao ny vavaka ny mpanomponao Jesosy. Misaotra Jesosy voarainao zany ianao ny Andriamanitra tsy mba mamitaka fa ninona angatanareo amin'ny raiko amin'ny anarako ataoko zany tanterao ary zany Jesosy isa tokantrano isam-baravarana indrindra fa ny marary le tsy sitrapanafody anasitra ledao satria fantatro fa miaino fivavahanay rehetra ianao mpanomponao zay Jesosy mangataka izany ary mbola hanomponao hatramin'ny farany raha mbola olombelona koa zahay dia ndreto zay Jesosy mandoha alika aminao mingavy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ivavaka ny anaranao Jesosy no angatanay izany rainao izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitrapolo ety an-tany takiny minianina sazo anay ary mamela hanelika tahaka namelana izay beloka taminay ary iza mitondra ny amin'ny fakam-panahy nanafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Raisy ny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao hitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao na ny ampianarana na ny ampiasana amin'izay rehetra ataonao ampamirapiratra ny tavany aminao izy na dia ny maizina amin'ny fiainanao rehetra azy
amindra fo aminao izy, anandratra ny tabany aminao izy, hivavaka amin'Andriamanitra rainy. Verina avy any izy hanomenao ny fiadanana. Ny fiadanako nomeko anareo Jehova, tsy hain'izao tontolo izao mena zany za hanome zany eo anao, ka le fiadanana hainao, fantatrao, ary anao rery any mahafantatra zany, hanome anay be dehibe mihoatra no fanomezan'izao tontolo izao. Ny anaranao Jesosy ny angatana izany, amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any, alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, elika voninahitra ny rehetra, amen. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, amen. Te misaotra rakiza, misaotra, 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 misaotra.